Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Ho resy ny fahavalonao olo Kristy. Ireo olo Kristy tohizo ny fitoriana amin'ny filazantsara. Araka ny voasoratra ao Korinthiana voalohany toko 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha mitoro ny filazantsara aho dia tsy misy horeharehako satria tsy maintsy manao izany fa lozako raha tsy mitoro ny filazantsara aho. Kolokoloa ny fiainam-panahinao dia asandratra ianao ary ahita ny faharesen'ny fahavalonao. Araka ny voasoratra ao Salamo 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe miatrasa ny Jehovah ka tandremo ny lalàny dia hanandratra anao andovan'ny tany izy ho faly ahita ny amingorana ny ratsy fanahy ianao. Matoki ombanao ny tompo. Vavaka isika. Raio, misy sahotranao miaro ahy eo am-panatanterahana ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.